Miarahaba mpanaraka ny televiziona malagasy rehetra manerana ny nosy ny meteo indray zao no mandroso ao tokantranonao. Tamin'ny herinandro lasiny anisany nanamarika ny fisian'ny avandra tany amin'ny faritra Vakina Karatriny. Raha ny teto Andrenivohitra indray teto Antananarivo dia niantona ry zareo ny orana teto amin'ny Antananarivo renivohitra nefa ny manodidina nahazorana. Ainareo inona ny anton'izay? Satria be dia be mihitsy ny setroka voakan'ireny fiara izay ifamezivezentsika ireny etsy andaniny ny doro tanety eo ihany koa ny fisian'ny fandorana birika ary ny loto isan-karazany izay niteraka entona nangeja ny hafanana sady nampiantona iny orana iny dia nantraotrao aza ny orana dia tsy nety latsaka mihitsy izay raha ny teto amin'ny faritry ny renivohitra. Ny fanentanana kely izany dia izao mba hatsaharo ny doro tanety ry zareo dia raha antsika atao ny mampiasa ny fiara iombonana ampihenana ireo rivotra maloto avoakan'ny fiara fitaterana dia entanina mpitiavana be isika rehetrarehetra ao anatin'izay. Dia anisany nanamarika ny herinandro koa ny fiakaran'ny maripana mihoatra ny tokony ho izy nahitana nanodidina ny 8 hatramin'ny 12 degré Celsius be izao teto amin'ny faritry ny afovoantany. Zay tamin'ny herinandro. Ho an'ity herinandro manaraka ity dia saika hiverina alizay indray no mandravitra ny toetry ny andro toy ny tamin'ny omaly ihany dia anio ihany koa alizay no mandravitra ny toetry ny andro saika mazavazava ny Madagasikara amin'ny ankapobeny akoatra ny aty amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy aty dia mifanaraka amin'izay indrindra ny fidinan'ny maripana eo ihany koa ny fisian'ny orana malefaka ny amin'ny faritra atsinanana. Donge jerena raha pitsy vao maraina zao ny andro dia manorana malefaka aty amin'ny faritra Isava sy ny faritra Analanjirofo aty. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany saika azo zavona vao maraina isika sisan'izay ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny tolakandro dia any amin'ny faritry Melaky araka ny vinavina no ahitana orana tandrifindraona. Sisan'izay dia saika hifandimba ny rahona sy ny masoandro maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinavina ho an'ny maripana 12 degré Celsius indray no maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Vakina Karatra. Raha natadidintsika tamin'ny herin'ny androany nahitana hatrany amin'ny 20 degré Celsius tany maripana ambany indrindra tany amin'ireny morotsiraka ireny fa amin'ity izany izy ho an'ny rapitso 14 degré Celsius ny ambany indrindra aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha vinavina ho ambony indrindra indray mananika hatrany amin'ny 19 degré Celsius be izao ny any amin'ny faritra Antsohihy iny dia ny eto amin'ny Mahevatanana sy ny aty amin'ny Mahajanga aty 13 degré Celsius. Dia raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara renao dia ny any Paris any efa ahitana fidinany tsara mihitsy maripana sady ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Toy izany koa ny any Milan mahita 1 degré Celsius ahita orana tandrifindraona. Ny any Johannesburg anorana ny andro na Europe ihany koa ahitana orana tandrifindraona dia ny any Bangkok anorana ihany koa ny andro. Ho an'ireo nosy manodidina antsika dia any Maurice sy any La Réunion any no anorana tandrifindraona ny andro. Ny any Comore dia ahita orana ihany koa fa ny any Seychelles saika maina ny andro. Dia izay ry zareo ny masaka azontsika naroso mirary herinandro feno fahavitriana sy fahombiazana ho an'ny tsirairay avy dia miveloma mandrapitafy indray tompoko.